Zay makasika indro fa raha mbola mandrasana fatratra amin'izao fotoana izao ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka dia efa tsy vitsy amin'ireo fikambanana politika ihany koa no efa miomakomana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Iray amin'izy ireny ny avy eo anivon'ny UNRRM izay tarindra matoa Rajerson Véronique. Ity fikambanana ity moa dia efa niorina tamin'ny volana janoary tamin'ny taona lasa. Andray anjara amin'ny fifidianana ho avy rehetra eto amin'ny firenena, ao anatin'izany ny fifidianana ben'ny tanàna, ny Union nationale pour la refondation et la reconstruction de Madagascar na ny UNRRM. Efa vonona ny kandida anjatony hitondra ny anarany UNRRM. Laza tamin'ny fomba ofisialy androany fa anisany andray anjara ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ramatoa Rajerson Véronique izay efa kandida ho solombavam-bahoaka tao amin'ny farim-pifidianana Antananarivo fahadimy. Efa manana drafi-pampandrosoana hitantanana ny tanàna Antananarivo ny tenany. Ankoatr'io dia milaza fa hipetraka ho arofanina eto amin'ny firenena ny UNRRM araka ny nambaran'ny filohany ramatoa Rajerson Véronique. Izy ireo izay manohana ny sy ny fampihavanana eto amin'ny firenena. Tena ilaina ny fampihavanana satria io no fototry ny ho avin'ny firenena sy ny firaisam-pirenena. Ny UNRRM dia hanolotra ny sata sy ny tranobean'ny fihavanana malagasy. Inona tokoa moa izany firenena manadino na manary ny maha izy azy izany. Firenena lasa anjakazakany vahiny ka very ny fiandrianany miainga amin'ny satan'ny fihavanana sy ny fametrahana ny tranobe ny fihavanana malagasy io. Ny fampandrosoana rehetra eto amin'ny firenena andry fahalemana ny vahoaka malagasy ary veloma hatreo ny gaboraraka, ny fandrobana ny harem-pirenena, ny kolikoly avoleta, ny tsy refesy mandidy ary ny ampimamba isa-tokony. Nahazatra ny mpitondra ny fanesy teto Madagasikara ka nitarika ny fiverimberenan'ny krizy politika sy ny fanjakazakan'ny vahiny ka nahavery asina ny firenena malagasy. Mba hisorohana ny fiverimberenan'ny krizy politika eto Madagasikara dia mandroso sosokevitra ny antsinan'ny lalam-pandrenana ny UNRRM. Anisan'ny takian'izy ireo anatin'izany ny fananganana androm-panjakana vaovao dia ny Conseil national de fihavanana ary ny filan-kevitra nasionaly momba ny fanarenana ny Madagasikara na ny CRRM.